Andriamanitra ny fiarabana ho tsika rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity izay ety anoloana ety inonay fa matoa ianao tonga eto dia efa ao anatinao ilay fiadanana dia tsy mba fanomezana tahaka ny eny hafa izany fa fanomezana avy amin'i Jesosy ilay ao anatin'ny fonao io ka ho mariky ny fifampiarabantsika mifamaly dia ite-tanana mafy isika. Averina amin'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra satria izy ny antony izao fivoriam-bavaka iarahantsika manao eto izao. Andriamanitra marina azy sady marina amin'ny teniny izy dia tsarovy fa eto ny fanatrehany eto izy ka dia manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy ara hitsangana amin'ny toerana misy anao tsarovy fa lehibe ny fitiavana nasehon'Andriamanitra antsika. Voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaonao 5:7-7 manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Zavatra anankiray tena tokony tsy mahay mavaintsika isan'andro fa na inona ambaran'izao tontolo izao na inona ho teneniny ny antony nahavovonjy asainao dia Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany ary noho ny raha latsaka teo no na atonga antsika asainao nahazo famelan-keloka. Raha mety aminao afaka manao fahofantananao va ianao ho mariky ny fankasitrahanao izany fitiavana lehibe nateryn'ny tompo nomeny Jesosy anao izany dia tena andaontsika hisaotra sahady amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Tena ataovy mihitsy hoe tena feno fitiavana ny ao anatinao ao. Makasitraka ny famonjena nataon'i Jesosy ianao dia nampandroso azy tao anatin'ny fonao ka nafonao ny lasanao rehetra satria tianao ny ara-olona aminy mandrakizay. Jesosy eo dia hisaotra anao manokana izay tena antony Jesosy sy joroanay eto amin'izao toerana izao dia izao hoe ny famonjena nataonao teo ambony azo fijaliana. Tianay foana isan'andro ny saintsainana izany tompo na dia efa 2 arivo taona lasa izay satria ianao dia eo aminay mandrakarivo ary maneho ny fitiavanao isan'andro ianao amin'ny lafiny zavatra rehetra satria arovanao izay, tehirizinao izay ho amin'ny famonjena, nositranonao izay. Tsy mba navelanao verhevitra izay rehefa misy olana trianay fa maneho mandrakarivo ianao hoe mahavonjy ny tananao mahery. Makasitraka anao izay Andriamanitra hisamodiny ohatranao ilay nahafoy zanako anay tokana mba ho anay ary namafa ny heloka i Jehovah oka nahatonga anay ho voavotsy ara-onina aminao mandrakizay. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'izao fotoam-bavaka izao matoky izay fa eto ianao sy ny fanatrehanao ary nizaniza mahita, nizaniza mandre, nizaniza manaraka izao fotoam-bavaka izao amin'ny fomba rehetra dia tsy ala-maina satria manerana ny fanatrehanao. Miankohaka manatsa anao izay raha eo fa masina ianao ary tsy misy toanao mesa ny fomba malalaka ary tena hoe mamelanao miasa ny fomba rehetra mihitsy izay androany fanamasina atonga anao hitobaketo ny herinao sy miosotrao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany ka dia misaotra Jesosy eo, misaotra Andriamanitra eo, misaotra Jesosy eo fa eto ianao sy ny fanatrehanao. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen. Mariky ny fifaliantsika anatrika an'Andriamanitra izao dia mbola ite-tanana mafy sika. Za tena tia anentana anao mihitsy hoe ny zavatra rehetra anentanana anao eto tena ataovy amin'ny fonao fa tsy ala-maina tokoa eto ianao. Ka andaontsika androany ilaza fa avaiza tokoa moa ny famonjena asianao. Tsy avaiza fa avy amin'ny Jesosy izany. Ilay Jesosy ilay tsy miova ho marsy an'io ary mandrakizay. Izy ilay fiainana ho asy anao ka mbola nahatonga antsika miaina tahaka an'izao. Andao ary sika hiaraka ioby hankana azy iravoravo fa ny famonjena antsika dia avy amin'ny tompo. Andao ary atongontsika mitehaka izany.
nanolotra ny zananylahitokana izy mba ho famonjeny asianao ary raha nanome fafaporoa fitiavana lehibe izany hoe manolotra ny aina amonjy ny sakaiza dia tsy mba hoe fitiavana nisy fiafarany zany fa ozy izy ao amin'ny Jeremia toko faha 1:7 manao hoe fitiavana mandrakizay ny tiavany atsika ary izany mampatonga antsika hatramin'izao mbola tafatsorety satria maharitra amintsika ny famindrapon'Andriamanitra. Andaontsika no fahafantanana an'ilay avy indrindra, andaontsika amin'ny voninahitra vao anatin'ny fotsika ao mihitsy hoe misaotra Jesosy fa raha izay tokoa neny jerena ny fiainanay raha tsy teo ny famonjena tsy tahaka an'izao izahay. Tena misaotra Andriamanitra fa tena lehibe sy mahafinaritra ny fahatsaranao, tena tsy misy azo arina amin'izany mihitsy satria tena natao tonga nofo mihitsy eny ianao Jesosy mba hitsara, tena natao tonga nofo ianao Jesosy hidina tetỳ tany ianao nafonao ny toerana feno voninahitra mba ho famonjenanay satria izany ny fanehoam-pitiavana lehibe indrindra. Androany izay Jesosy tsy hirahira fotsiny izahay na hoe tonga atao anatin'ity fotoana fandraisana ity dianao indray izay hoe isainisaina ny famonjena fa sehonay mihitsy Jesosy hoe sarobidy loatra aminay ianao satria ianao ny tianay taloha. Amen, 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 amen. Sotra Jesosy mankasitraka anao izay Jesosy fa lehibe indrindra ianao tsisy azo aminao. Alleluia, alleluia, alleluia. Manompi ny maso atendrimohitra avy aizano ny famonjena tena tovy amin'ny fonao rehetra mihitsy tirity ilay mpanjaka ny voninahitra nantony vidiny moa miositra tao Kalvary tohitaka ianao tohitako ny anao fatsika akobino masonofonao dia tena tovy mihitsy hoe manoloana anao Jesosy. Tana
tokony aretanao ry tsy faly izay korony hoe nitanisany zany fa matsiaro sambatra hoe ianao Jesosy nakantoeranay tokony izahay ny teo fa ianao kosa Jesosy nanetry tena mba ho famonjenao anay dia ianao no niaritra izany fitsaliana izany androany izay Jesosy eo dia misaotra fa tsy navelanao nikoriana teo fotsiny izany ranao zany fa izany amin'izao fotoana izao ny antony fahavelomanay satria voavela heloko izahay makasitraka anao izay Jesosy eo halleluja 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 ny rano velonano ny lomanosako kavoafafa ny utako lehibe ny famendramponao Jesosy Senhor fitiavana lehibe avy any ananitra andao ambaratsika ihany izany androany ny rano velonao ny rano velonao ny kavoafafa ny utako lehibe ny famendramponao Jesosy Senhor fitiavana lehibe avy any ananitra Hosana Hosana wanzanakudri luguana Tuiza vavakatsika tuiza vavakatsika amafiso amin'Andriamanitra contrat fanompan'Andriamanitra hatramin'ny farany ianao amafiso amin'Andriamanitra contrat fa tsy hemitra tsy velon-dalana tsy ala amin'ny mihitsy ianao asandrato avo dia avo ny feontsika rehetra
manarika ty fotoam-pivavahana ity. Samy mivavaka arak'izany fanentanana ataoko izany isika rehetra tompoko. Amafisinay aminao Andriamanitra ny fanekenay fa ianao no Andriamanitra ivavahana sy tomponay. Ianao lay Andriamanitra rain Jesosy Kristy, ianao no rainay. Tsy ala aminao mihitsy izahay ary tsy vadika ihany koa na inona mitona na inona mitranga, fa mandrakizay ho anao zahay, 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 ho anao zahay Andriamanitra. Ho anareo any atokantrano any manaraka izao fotoam-pivavahana izao dia atao aminay ihany koa tena hivavaka arak'izany fanentanana ataoko izany. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Maka toerana tompoko. Arabaina avokoa ianareo rehetra tonga eto sy ianareo any atokantrano manaraka izao fotoam-pivavahana izao. Hoy aho amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny fiadanan'Andriamanitra ny hitoetra amintsika rehetra. Ndao mbola arantsika teka zahay, amen izay. Tao mafiany tehako ao. Halleluja. Dia tohizo ny fanamafisanao, ny kontranao amin'Andriamanitra, amin'ny Jesosy. Indrindra fa amin'izao vaninandro misy antsika izao. Eno tsara ke ty teniko ity e. Be dia be mihitsy ny atakina devoly eo amin'ny olon'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Anisan'izany ny fisiana antikrista na ny mpaminany sandoka zay fa tonga eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ny Baiboly no manambara izany. Eto Madagasikara zao fa misy mpaminany sandoka, misy avy eto toerana ihany, misy avy any ivelany tonga eto Madagasikara. Mpaminany sandoka no ilazana azy satria maminany izy, mampianatra tenin'Andriamanitra izy, toa marina, toa tena izy. Kanefa rehefa tena dinihana tsy marina, tsy izy. Ny tanjony mpaminany sandoka izay devoliny ao ambadika dia ny hisintona ny olon'Andriamanitra mba tsy hitoetra ao valan'Andriamanitra ary mba tsy ho tonga somatsara any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny tanjony ihany koa dia mba tonga ilay olon'Andriamanitra ho very tahaka azy. Satria ny mpaminany sandoka ny antikristy amin'ny andro farany dia ho atsipy any amin'ny fariafo sy solofara, any no saza azy. Anome ohatra aminareo ohatra zay fa nananaran'i Jesosy atsika, mitandremy ianareo izy izy, fa isy ilaza aminareo hoe ary Kristy na ary Kristy. Na ihany koa isy ilaza mihitsy hoe izao no Kristy, izao no Jesosy. Amin'izao vaninandro misy antsika izao, ataoko hoe amin'izao taona diavintsika izao, dia fa any ambadibadika any efa misy milaza ho izy Kristy, izy no Jesosy. Dia ny mahavariana ny mahita kristiana tahaka antsika izao, roboka manaraka azy ireny. Reo olona fa maninona loatra ianao no manaiky anaraka hoe ary Kristy dia manaraka azy ianao, na ary Jesosy dia manaraka azy ianao.
nefa ny baiboly efa nampitandra mitandrema mitandrema ozy izy mitandrema mba tsy voataona an'izany ianareo misy ihany koa tena mamilivily ny teny baiboly zao zany a Jesosy zao ny teny taty ambony tany zao ozy izy raha ndeha dia tsy amelanareo rery a fa andefa mpananatra andefa mpampianatra anareo a ary ny fanahy masina ny olona zay ny tamin'izany kanefa amin'izao tsika ny teny zao dia misy milaza fa izy lay mpampianatra izy lay mpananatra zay ny rany Jesosy Kristy zany dikany dia hoe izy zany no lay fanahy masina efa misy zany amin'izao fotoana zao ary amin'ny mampaminany sandoka azy tena mahay mamahabolona izy ka hoy aho hoe mitandrema isika asa manaiky roboka ny amin'izay mety fitoaman'olona anao any ambadibadika any aza manaiky roboka ny amin'izany ianao tatona amin'izany anao dia miorena tsara ato ianao amen amen tamin'ny herandroboni zao a tafaresaka tamin'ireo tompony andraikitra eo amin'ny ligue pour la lecture de la Bible ao dia nresaka ny amin'izay zahay dia ozy izy paster tena mila mpitandremantsika mihitsy ny fiangonana indrindra fantanoratsika fa tena misy io mpaminany sandoka io zay mampivilivily ny sainy olona mba hiala amin'Andriamanitra ilaina aminjena azy mba hivily amin'ny lalana tsy izy dia nresaka teo moa zahay dia raha sitrapon'Andriamanitra dia isy feonamben'ny tanora ho ataontsika dia raika amin'ireo tompony andraikitra amin'ny ligue pour la lecture de la Bible no hitondra fampianarana spécial ho an'ny tanora mba hijoroany tsara ho an'i Jesosy fa dia hoeny miandalana ihany a zay a filazana mikasika any amin'ny feonamben'ny tanora ho ataontsika eto ka dia nalefaka mialoha zay filazana izay mba hafantsika miomana mitandrema riavana aza manary ny fanahinao any amin'ny elo anao amin'ny alalan'ny famitahana ataon'ny devoly amin'ny alalan'ny mpaminany sandoka Andriamanitra any mindra fo amintsika ahatratra amin'ny farany amin'ny fanarana an' Jesosy anetsika rehetra ndeo hiteka mahafan'Andriamanitra tompo alleluia dia amin'izao fotoana izao ndray tsika dia iroso ho amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo manandanja amin'Andriamanitra ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary natao ho fiainatsika fiangonana kristianina mihitsy raha mandray fanasan'ny tompo anao ka mihinana mofo dia mihinana ny teninan'i Jesosy ianao raha mandray fanasan'ny tompo anao ka misotro an'le divay amin'ny akapoaka ho zaraina aminao dia misotro ny rany Jesosy ianao andoka efa kitsika ny voalaza baiboly ato amin'ny Matio 5:20 dia efa kitsika ny 5:20 ary raha mbola ninana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho ny efa sotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra ary hoy izy raiso ano ity ny tenako Jesosy 20 dia nandrakapoaka izy ka noho ny efa sotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroanareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka dia rehefa mandray fanasan-tompo ihany koa isika dia nitanjon'Andriamanitra ny amin'izany mba hahatonga atsika atsiaro an Jesosy Korintiana voalohany 1:20 fa zao efa nandray tamin'ny tompo zay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina zay namadina azy dia nandray mofo ary efa nisaotra izy dia lovakiny ka hoy izy ity ny tenako ho anareo zao no ataovy ho fahatsiarovana
andefa dimy am'roapolo dia arak'izay koa kapoaka rehefa ninana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao nataovy ho fahatsiarovana no viana no misotro ianareo ny fandraisana ny fanasan-tompo ihany koa dia ataontsika ho fanambarana ny fahafatesan'i Jesosy toy izao mivoasoratra eo amin'ny dimy fasy eo amin'ny roapolo fa no viana ianareo no mihinana itombo fitony sy misotro kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piava zay ny mahatonga antsika manao ny fandraisan'ny fanasan'ny tompoko dia ity ny fampitandremana indray omen'Andriamanitra antsika rehefa mandray fanasan'ny tompo anao mihinana ilay mofo tenan'i Jesosy na misotro amin'ilay ka le divay ran Jesosy tandremo sao dia amin'ny alalan'ny fanahy mendrika no anatantaranao an'izany hoe ianao mbola manota ary tsy mahafohota kanefa mandray fanasan'ny tompo ianao misy toetra toe-panahy sy akasitra'Andriamanitra kanefa mbola mandray fanasan'ny tompo ahoana no baiboly andefa vita am'roapolo koa nazovy no mihinana sy misotro no mihinana ny mofo sy misotro kapoaka tompo amin'ny fanahy mendrika dia meloka ny amin'ny tena sy ny rano tompo izy dia zao ny fanameloana azony andefa fasy am'roapolo fa zay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamanitra ny tena izy noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo ary maro ihany no efa nidomandry mitondra aretina sy farifiana ny finanana sy ny fisotroana ny finanana mofo sy fisotroana ny divay amin'ny fanahy mendrika ary ny tena loza ary dia mitondra fahafatesana mihitsy zany tantara zany ilazana amintsika hoe tsy kilalaon-jaza akory ny fandraisana fanasan'ny tompo na fombafomba na fazarana fa tena zava-panahy ary laina jaina tena laina jaina ka engany tsika zay ndray fanasan'ny tompo androany dia anitsy ny fiainantsika anomboatra ny fiainantsika raha nanoty ianao dia mibeba ary tsy miverina amin'izany intsony raha misy toetra na toe-panahy tsy mendrika eo aminao dia mibeba ary aza miverina amin'izany intsony ty ihany koa nefa misy fampitandremana hoy ianao za tsy andray fanasan'ny tompo androany tsy andray androany fa aloha hipetraka ianao mandraisa fa manino ianao tsy andray eo mason'Andriamanitra ve masaky tsy andray ianao dika nge dia hoe za tsy andray fa za mbola hitoy anota za tsy andray fa za mbola hitoy amin'izao toetrako na zao toe-panahiko hitanao zao Andriamanitra ratsy zany amin'Andriamanitra ratsy zany ny vaolana dia hoe mila mibebaka ianao mila miaika fahotanao ianao mila miala amin'ny lalany ratsinao ianao ary mila manam-pinoana fa raha mandray fanasan'ny tompo anao androany dia tena mandray fahasoavana ara-baky teny amen na angatahana ianareo izay voatendry zara fandraisana androsy le telolohana dia andao hitsaka tsika rehetra iary vavaka samy vavaka izy epitsanganana sokafa mivavanao samy vavaka izy epitsanganana halleluja 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 samy vavaka izy
Iaratsika manao le ira hoe maniry mafy ao. Akipimo masosika aoka tena anatrika an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra isika tompoko. Dia ankatana mba angina ataontsika rehetra tazomy eny tananao ny mofo hoy ny baiboly rehefa nivory ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy dia noraisin'i Jesosy ilay mofo dia nisaotra an'Andriamanitra rainy izy avy eo novakiny ilay mofo dia natolo ny mpianatra dia hoy izy ano ity ny tenako zao natao ho fahatsiarovanahy raha mihina ito mofo itony ianareo dia manambarany amin'ny fahafatesako ka androany efa eny tananao ny mofo izay tenan Jesosy ano zany ho fahatsiarovana Jesosy ary ho fanambarana ny amin'ny fahafatesany. Dia araka izany ihany koa noraisin'i Jesosy kapoaka misy ny divay dia nisaotra an'Andriamanitra rainy izy vita ny fisaorana dia nomeny ny mpianan'ilay mofo sotroinareo ity ho Jesosy ity no rako sotroinareo ity ho fahatsiarovanahy ary noviana no misotra anareo dia manambara ny fahafatesako ko amin'ny anaran'i Jesosy eny tananao ny kapoaka misy ny divay sotroy izany fa iny no rany Kristy. Ndao hiaraka hivavaka tsika rehetra sotra tompony amin'izay fotoana nafantsika nandray ny fanasany tompo izay fa soagna lehibe ho antsika zany ry fiangonana
ka dia misaotra an'Andriamanitra isika. Misaotranao Andriamanitra, lehibe ny fahasoavanao, lehibe ny famindraponao. Halleloia, amen. Maka toerana tompoko. Dia io makoa antsika amin'izao fotoana izao a, roso amin'ny fanomezana ny ampahafolo-karena na ny fanatitra. Dia asadino fandroantsika no mamerina ilay valopy raky-dehibe fanaontsika sambolana. Ary ity no raky-dehibe voalohany ataontsika amin'ity taona 2024 ity. Ny fanomezana ampahafolo-karena na ny fanomezana fanatitra dia tsy adidy akory na ihany koa hoe depasa ao atokantranonao, tsia fa famatsiana ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra atao. Ary na iza mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra dia mendrika ny hotahina zany olo zany, mendrika ny ho ambininy zany olo zany. Ary zany no matoka ny Baiboly milaza hoe ho anareo izay mitondra ilay ampahafolo-karena dia hosokafaka ny varavaran'ny lanitra, kapitinako fitahina manambiampy ho anareo. Ary zany matoka Jesosy ny teny hoe omeo dia mba omena ianareo. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra iriary ihany. Andeo mandroso isika zay tondra ny ampahafolo-karena, rehefa avy eo dia tatazana eny toerana ny fanatitra fanaontsika mahazatra. Le raky-dehibe zany a tatazana manokana mihitsy iny. Ndeo tsika mbola hanao hira anankiray ao anatin'izany tompoko. Samy tompoko sika rehetra manao hira tena mba mihira vokatra fo, mihira vokatra fitiavana an'Andriamanitra.
samimira tompo zay ny atody tsy eto anoko tompo amin'ny alalany hira ohatry aza vela izy zavatra avarimbarinanao mihitsy mentsika toerany reto mpitarika fidiarany reto a dia andeotsika rehetra amaky baiboly nomeritiko fa telo amby telopolo andiny fa manompo amin'ny andiny fa dimapolo no vakina toy zao no voasoratra ary Jehovah nyteny tamin'ny Mosesy teo Arbota Moaba teo amoron'ny Jordana tandrefiny Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga any amin'ny tany Kanana ianareo dia horoanareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany ary horavanareo ny vato soratany rehetra ary hosimbanareo ny sarin-javany anidina rehetra ary horavanareo ny fitoerana avony rehetra dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo fa ianareo no nomeko ny tany hozara-taninareo andiny fa 5:10 fa raha tsy roanareo eo alohanareo ny mponina amin'ny tany dia ho lay amin'ny masonareo sy ho tsilo amin'ny tezanareo zay avelanareo hitoetra eo ka andrafianareo eo amin'ny tany zay honenanareo izy Efesianina indray toka 4
17. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly ianareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly ianareo. Avy amin'ny alalan'izay tenin'Andriamanitra novakiny izay fiangonana no hitondrako fampianarana ho annareo rehetra tonga manarika an'ity fotoana ity. Dia oka ihany koa ianareo izay any tokantrano any, olina dia olina ny andre an'izao afatra entiko izao. Dia ity ny vaovao mafaly. Ao anaty fotoana izay anambarako ny teny dia afaka hiasa Andriamanitra. Indravy ny asa ho ataony ao anatin'izany ny marary hositraniny. Zany hoe raha misy zao aminareo toka eto marary. Tsy haiko hoe manahoana ny endrik'isy olona heretina. Ao anatin'ny toritena ataoko hositraniny ianao. Marina nge zany tena hositraniny ianao. Ndao hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Raha misy aminareo manana aretina mitaiza, zay moa fomba fitenitsika azy, manana aretina mitaiza. Zany hoe aretina efa raiky tapisako amin'ny fiainanao, ka na dia efa mihinana fanafody ary ianao dia mbola marary foana. Amin'ny anaran'i Jesosy ho sitra zany olona zany. Ho sitra zany olona zany. Asoteka fara izay mafy tompoko. Mirakla ho anareo any tokantrano ity teny ambarako ity. Raha misy marary aminareo mandre izao toritena ataoko izao dia manana finoana. Fa ao anatin'ny fotoana anambarako ny teny dia ho sitrana ihany koa ianareo. Iserin'Andriamanitra etefany aminareo dia ho sitrana ianareo. Amen. Amen. Ry fiangonana toka eto vita ny tsodrano zay nataoko anareo tamin'iny volana janoary lasa teo iny. Vita ny tsodrano. Tsodrano spécial 2024. Ny ataontsika zany zao dia miandry an'Andriamanitra hanao asa lehibe sy magaga eo amintsika mba ho tanteran'Andriamanitra ny tsodrano zay efa nataoko ho anareo. Ary miandry an'Andriamanitra amin'ny finoana. Araka nefa nampahafantarina antsika hatramin'ny ela dia tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray na fianakaviana anankiray raha ohatra ka tsy ao aminy ilay finoana. Efa intsika tsy anjery ity teny ity Hébreu 12:9. Fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa zay manatona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy. Ary tsy maintsy mino fa mpamaly soa ho an'izay mazoto mitady azy io Andriamanitra io. Ka aingane anona finoana dahotsika rehetra toka eto. Finoana ahita asa lehibe sy magaga ataon'Andriamanitra amin'ity taona 2024 ity. Asioteka mampeo an'Andriamanitra. Tomboka ianareo anam-pinoana satria vava an'Andriamanitra mihitsy no efa niteny. Zao ny teniny ao amin'ny Isaia 44:26. Ny teny nataon'ny mpanompoka ho anareo, ny teny navotsitry ny mpanompoka ho anareo, ny tsodrano izay efa nataon'ny mpanompoka ho anareo, dia hoy Andriamanitra hoe toaviko zany. Amen. Tomboka ianareo ino an'izany teny zany. Manamafy azany ihany koa Jesosy hoe re fiangonana izay fihezam-panompon'Andriamanitra aty ambonin'ny tany ike ka ekena any an-danitra izay vany mpanompon'Andriamanitra aty ambony tany ike ka vany any an-danitra voasoratra izany teny zany ao amin'ny Mateo 20:20. Ka tomboka ianareo ino zany rehetra zany ry havana. Asa manaiky adalainy devoly ka irorosaina sy isalasala. Satria raha mirorosaina sy misalasala ianareo araka ny nambarako tery aloha dia tsy misy azon'Andriamanitra atao ho antsika.
dia ity zany a le tena afatra lehibe akoatra izay efa nambarako izay a mba ho ataontsika fiainana manompoka androany mba ahafahan'Andriamanitra manatanteraka ny zava-tsony lanitra rehetra arak'izay efa voalazany ato anatyity baiboly ity ary mba tokan'Andriamanitra ihany koa anamarina ny tsodrano rehetra zay nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra dia izao esory avokoa zay rehetra mety sakatsakana manakana an'izany ka hoe mbola eo amin'ny fiainanao ianao mihitsy ny mila manala an'ilay sakatsakana ohatra amin'izany anisan'ny manao sakana tsy ahafahan'Andriamanitra manatanteraka teny fikasana voalaza anaty ity baiboly ity anisan'ny mpanao sakana manakana ny tsodrano zay tokony ho tanteraka aminareo amin'ny tetony ity miemitra dia ny fisina fahotana sy ny fitondrantena ratsy mbola iainana pino drandray raisin'olona tony zavatra tsy dia mampanina loatra hoe izy nanota na izy mana fitondrantena ratsy kanefa dia marina be ty teniko ity fitaovana eo an-tanany devoly reny anakanana an'Andriamanitra mba tsy anatanteraka ny teny fikasana eo aminao mba tsy anamarina ny tsodrano zay efa nety mpanompon'Andriamanitra eo aminao ahoana ho i Andriamanitra faminanina nambarany Isaia 8:2 ny tanako i Andriamanitra tsy fohy fa tena mahavoavonjy anareo ny sofiko i Andriamanitra tsy lantalovana fa tena maheno ny vavaka ataonareo tena marina be mihitsy zany teny zany tena marina be manana tanana mahavoavonjy antsika Andriamanitra manana sofina afaka miaino ny vavaka zay ataontsika rehetra toka eto Andriamanitra dia andininy faharoa fa izao ozy izy ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo zany hoe raha mbola mitoetra ho meloka eo anatry Andriamanitra isika dia ino mampisaraka antsika sy Andriamanitra atsambadika ianao ato ambadika dia ino mampisaraka ary ny fahotanareo mampiafina ny tavako aminareo ka dia tsy miaino aho lay fahotana zany a tena manafina ny tavan'Andriamanitra manafina an'Andriamanitra mba tsy hiaino ny vavaka ataontsika tena manafina an'Andriamanitra marina nge zany ry havana malala tena marina be nge zany ry havana malala toka eto zay ndrindra no antony mahatonga azy ny taona androany mba hanambarana ty teny ity satria ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny aneo asa lehibe sy magaga amin'ny fiainantsika amin'ny taona 420 ity zany no antony natokan'Andriamanitra ny taona ny mpanompon'Andriamanitra hoe tsofrano zao fiangonana izao tsofrano omeo azy ny tsodrano spécial 2024 satria tian'Andriamanitra daholo tsika rehetra fa indrisana efa raha mbola manota ianao tsisy azon'Andriamanitra atao anao raha mbola ratsy fitondrantena anao tsisy azon'Andriamanitra atao anao ary fantatry ny devoly tsara mihitsy fahamarinana zany a fantany tsara mihitsy hoe raha mbola manota retim-pino reto fiangonany reto dia hijery fotsiny Andriamanitra raha mbola mana fitondrantena ratsy retim-pino reto reto fiangonany reto dia tsy hanao na inona Andriamanitra fantany tsara zany ary zay matoka devoliny andro alina dia miezaka makafana antsika izy ary ny tajony dia hoe mba hatokanao hitoetra ho manota isan'andro mba hatokanao ho ratsy fitondrantena isan'andro ndraindray izy fantatrao ihany hoe nanota ratsy fitondrantena fa ohatra tsy tokasaina izany ianao hoe tena anakana ny zava-tsolonlanitra tsy ho tanteraka amiko nety fiainako ity tena anakana ilay tsodrano lehibe zay nasain'Andriamanitra nety mpanompona nge ity fiainako ity satria izay lay atakina devoly eo amin'ny mpino kristianina eo amin'ny fiangonana
kandroany a azaka tanandro raha nanota ianao dia mibeba malaky ary mialamy zany fahotany zany raha matsapa-teny ianao fa raha tsy tondra-teny dia mibeba ihany koa ary raha itsony fiainanao mba tsy ho amin'izany itsony ianao tsy hoe amin'ity taona ity ihany fa mandra-piavin'i Jesosy eny amin'irony lanitra ohatra anankiray ihany koa zay azo lazaina hoe manakana an'Andriamanitra tsy aneo zavatsoa na tsy hanatanteraka ilay tsodrano zay efa natao mpanompon'Andriamanitra ny fisiana fankahalana ao anaty ny fisiana fomaloto eo amin'ny fiainanao be dia be mihitsy mipino no mankahala tena manana fomaloto ny vavany fotsiny tena za tsy mankahala za tsy manana fomaloto fa rehefa tena tsaraina le ao anatiny tena mankahala tena manana fomaloto dia hoy izy avy eo tsy raha kosa nge pastera ny zavatra nataony tamiko hoe normal raha mankahala tsy raha kosa nge retena aloka vavandreny normal raha maloto fo ao ry havanao tsy efa hainao ve ny teny nataon'i Jesosy hoy izy ao Marka 7:20 20 raha manao vavaka ianareo ary miandrandra valim-bavaka afa-ty amiko ka eo am-pivavahana ianareo ho Jesosy ary voasoratra io ka misy olona anananareo alahelo fa nanafitohana anao ny zavatra nataony nanafitohana anao ny teny nataony esoriny fankalana ho Jesosy avy alao ny eloko zany ho Jesosy ary manamafy an'izany Jesosy ao Matthieu 10:9 hoy izy sambatra amin'ny madio am-po fa izy no mahita an'Andriamanitra dia fanohitra amin'izany indry sy mampalahelo zay maloto fo fa dia sahita an'Andriamanitra velively zany olona izany ry fiangonana tonga eto tsy misy olona eto ka hoe tian'Andriamanitra ilika fa ny rehetra amintsika tonga eto ny rehetra aminareo zay manaraka izao fotoam-pivavahana izao any atokantrano any amin'ity taona ity tian'Andriamanitra anehoana zavatsoa amin'ny karazany tian'Andriamanitra anehoana asa lehibe sy asa magaga ary tsodrano zay efa netiko anareo reny tian'Andriamanitra ho amarinina 100% fiainanareo fa ny condition esoriny sakana inona avy ireo sakana ianambarako teo hoe esoriny fahotanao aza manoty intsony ianao mialamy fitondran-tena ratsy aza miaina amin'izany ntsony ianao esory ao anatinao fankalana ary eto anatr'Andriamanitra fonao ho diovina zay lay condition zay lay condition ary tandremo sao voafitaka ny devoly ohatrany hoe mbola mety ihany ny fiainanao na dia manota azy na dia ratsy fitondran-tena azy ohatrany hoe mbola mizotra tsara ihany ny fiainanao na dia misy fankalana na dia ratsy fo azy tandremo sao mamita tena fa amin'ny andro anankiray tena anao sakana be amin'ny zavatra ataonao ireo fahotana na ireo fitondran-tena ratsinao na ny fankalana na ny fo maloto amin'ny andro anankiray tsapozina amelanao ny fahavalo dia tsisy azon'Andriamanitra atao tsisy ianao tsy namanoto ho Andriamanitra ka inona ny azoko atao ary ianao nge ratsy fitondran-tena loatra inona ny azoko atao azy ianao ange mankahala ary ratsy fo ka inona ny azoko atao ho Andriamanitra ka afa averiko indray mila manao fifonana sy fibebahana ianao dia asory avokoa ireo sakatsakany ireo ianao ve ry fiangonana tonga eto tsy mino fa mba vita manao sakana
ny zavatsoa tsy ho tanteraka amin'ny fiainanao ny fahotana, tsy mihina an'izany vianao. Ianao ve tsy mihina fa mavita manao sakana, tsy hatanteraka jodrano amin'ny fiainanao ny fitondran-tena ratsy. Ianao ve tsy mihina fa tena mavita sakana mba tokanao tsy voata ny fankalana sy ny fomaloto, tsy mihina an'izany vianao. Amanganao any Andriamanitra ka napakevitra ianao androany hoe ny olona kalaiko mandeha tsara ihany ny fiainana, mandeha tsara ihany ny zavatra ataony ihany, fa izao ny victime. Ny olona izay fotrana toga ratsy fo mandeha tsara ihany ny fiainany ihany, fa izao ny victime. Engany ka mangatsika Andriamanitra ka hibebaka isika dia hiova isika ary afaka tory vavolombelona hoe olom-baovao ao ankehitriny, olom-baovao ao ankehitriny. Ary raha misy tonga olom-baovao ahita voninahitr'Andriamanitra ny zany izany. Ary ny tsodrano izay nataoko tamin'iny volana ambony iny ho tanteraka 100% eo amin'ny fiainanareo. Alleluia, alleluia. Ndio militeka mafy dia mafy an'Andriamanitra ihany isika. Manaraka izany esory ihany koa ty sakana faharoa ity. Hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy izay nitarika ny zanak'Israely. Ry Mosesy, hiditra ao amin'ilay tany Kanana zao ianareo. Le tany izay efa nananganako tanana fa omeko anareo olovanareo. Hiditra ao zao ianareo. Noho izany mba tokanareo tsy hanana problème rehefa tonga ao amin'ny tany Kanana io dia ity: roay hiala ao amin'ny tany Kanana io ny mponina rehetra izay fatao taloha. Roay hiala amin'ny tany Kanana io ny mponina rehetra izay efa tonga taloha tao. Tandreo mba tsy alem-panahy ianareo hoe aleo tazominay ny vehivavy sasany ataonay patsaka rano. Zany mantsy voasotro anaty ty baiboly ity. Aleonay tazominay ny lehilahy sasany mba ataonay pakakitay. Tsia, fa naizana izy roay hiala amin'ny tany Kanana io. Naizana izy rehefa tonga ao ianareo. Andoke averitsika vakina lay no miritiko fa tela amin'ny telopolo dia avy hatrany eo amin'ny manomboka 5 Ary Jehova tety tamin'ny Mosesy teo arbota Moaba teo morony Jordana tany rehefa Jeriko ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe rehefa tafita ny Jordana ka tonga amin'ny tany Kanana ianareo dia roainareo eo alohanareo ny mponina rehetra amin'ny tany, ary ho ravanareo ny vato soratany rehetra, ary ho sombanareo sarin-javany anidina rehetra, ary ho ravanareo ny fitoerany avony rehetra. Dia alainareo ny tany ka hitoetra eo ianareo, fianareo no nomeko ny tany ho zara-taninareo. Zay zany ny afatra lehibe napetrak'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely. Tsy maintsy esorinareo hiala ao amin'ny tany Kanana io ny mponina rehetra izay efa tao taloha. Fa raha be sentiment ianareo na tsy mankatoy izay lazaiko fa manana lohanareo ianareo i Andriamanitra, tsaroa fa hana problème ianareo. Hana problème ianareo. Inona problemenareo? Olona iamasinareo izay velanareo hitoetra eo. Ho tsilo amin'ny teizanareo izay velanareo hitoetra eo. Ary ambony izany andrafy anareo ireo mponin'ireo raha velanareo hitoetra eo. Mampalahelo i Andriamanitra hoe anaranareo tonga amin'ilay tany Kanana fa tsy mety tsapanareo ilay tena fiadanana. Tsy mety hanatsapanareo ilay fiainana mahafinaritra hoe mihinan-kanina fanaranam-po, satria misy mitsangana ho favalinareo foana ao amin'ilay tanàna. Mampalahelo raha ohatra ka ohatr'izany ny fiainanareo kanefa ianareo tsy tiako amin'izany hoe Andriamanitra. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe roaly ny mponina amin'ny tany.
roa izy sy mandeha izy. Riavana malala ry fiangonana tsy hafa fa tak'izany no tokony ataontsika fiangonana tonga eto. Na ianareo zay manaraka zao fotoam-pivavahana izao, tsy hafa fa tak'izany no tokony ataontsika rehefa tonga ao am' Jesosy isika. Tsy hafa fa tak'izany tokony ataontsika rehefa nahazo ilay tsodrano lehibe isika mianakavy. Inona tokony ataontsika? Tsy maintsy esorina sy roana hiala ato anatsika sy eo amin'izay zavatra ataontsika ny ozina sy ny fanaratsy zay efa nahazo toerana voalohany tato anatsika, fony isika mbola lavitra an'Andriamanitra, na hoe fony isika mbola olona zao tontolo zao. Fony isika mbola lavitra an'Andriamanitra tokoa ngeriavana, na hoe fony isika mbola olona zao tontolo zao, dia nisy ozina mipetraka teo amintsika e, nisy fanaratsy tafiditra teo amin'ny fiainantsika e. Satria normal be le fiainana jetrisa mihitsy mahatonga ozina, manokatra lalana ho an'ny devoly, toy ny hoe ianao nanompo sampy, nandray aman-dreninao nitaizanao tamin'ny alina fampotsampy, toy ny hoe fiainana manavanana anao rehefa tonga vola novambra makany am-pasana miresaka amin'ny fanany maty, mangataka tsodrano amin'ny fanany maty ho an'ny velona. Fiainana zatra ny maro zany, namonjy ladoany, ny sasany dia no tetitetehana, na ny tanana, na ny andra, na ny lelana, na tany an-kibo, na tany any lamosina, satria misy zavatra mba andrandrainy ho tanteraka ny fiainana. Be dia be mihitsy ny zavatra nataontsika natonga ozina, natonga fanaratsy, nahazo toerana eo amin'ny fiainantsika. Dia no fahasoavan'Andriamanitra tonga ho amin'i Jesosy isika, manana Jesosy isika, no fahasoavan'Andriamanitra no tsofina rano isika. Dia zao, raha mbola ao aminao lay ozina na le fanaratsy, dia reo no anao sakana, reo no anao sakana. Zay natonga an'Andriamanitra ny teny hoe tsy maintsy roanareo hiala ao amin'ny tany ho vataninareo io ny ponina rehetra zay fatao talohanareo. Dia zay mahatonga ty afatra androany ity hoe tsy maintsy tapahanareo, ho foananareo, tsy hoe eo aminareo tsony ny ozina zay nahazo toerana teo aminareo, fony anareo mbola lavitra an'Andriamanitra, na fony anareo mbola olona zao tontolo zao. Tsy maintsy roanareo hiala ao fiainanareo ny fanaratsy rehetra zay fatafiditra ka nahazo toerana teo amin'ny fiainanareo, fony anareo olona zao tontolo zao, na fony anareo olona mbola lavitra an'Andriamanitra. Araka tengo tery aloha, raha tsy manao zay dikan'izay ny zanak'Israely, dia zao tsy feno fiadanana eo aminy. Inan-kanina ihany izy, inan-kanina fanaram-po, fa sainga mihinan-kanina arana tebiteby, mihinan-kanina arana fisetona. Dia mitovy amin'izany ihany koa tsika, anarana no mpino fiangonana, voavotsy ny fanahinao, fa le tena fiainana nampariteny an'i Jesosy tsy mety tena tsapanao ny fahatanterany zato isan-jato. Le tsodrano nasian'Andriamanitra, ny atem-panompon'Andriamanitra ho anao, ohatrany hoe mihemitra foana fahatanterahana, satria misakatsaka anao. Zao moa ny ohatra ny meko tamin'ny talohany fotoam-pivavahana ity, takandreny olona hoe mihinana tantely izy, fa saingy indrisy tantely misy vitsika no hohanina, na tantely misy fasika. Misotro ronono ihany izy, fa saingy indrisy ronono mitapoka rano no sotroiny. Tsy nanomana antsika ho amin'izany Andriamanitra raha tonga ao amin'i Jesosy isika, fa raha tantely tokoa no hohaninao, tena tantely pur. Raha misotro ronono anao, dia le ronono tena izy no tian'Andriamanitra sotronao. Amin'ity taona ity dia efa nanomana programa tsara ho antsika Andriamanitra. Amen. Reo zava-tsy ny lanitra rehetra
tiany ho tanterako amin'ny fiainanao ry havana. Ny tsodrany rehetra say nivoaka tamin'ny vava-panompon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho marina zato isan-jato eo amin'ny fiainanao. Halleloia. Zao no teniko aminareo a, aza mamita teny ianareo, aza manaky fitany eritreritrareo hoe fanga tsy tonga dia miala ho azy ny oziny na miala ho azy ny devoly rehefa tonga ato anatiko Jesosy, rehefa nandray an Jesosy a, eritreritra ao zany fa ny devoly ry havana tsy miala raha tsy roana, ary ny fanaratsy ary ny ozina tsy tapaka raha tsy tapahina. Tsy hoe nitro amin'ny tany Kanana zanak'Israely miaraka amin'ilay herin'Andriamanitra magaga dia hoe lasa daholo ny mponina tao tanàna hoe andao andositra fa tonga ny zanak'Israely miaraka amin'ny herin'Andriamanitra velona. Tsia mazava ny tena nataon'Andriamanitra, ianareo ny mila mandroaka azy fa ho ampiko anareo, ianareo mila mandroaka azy fa ho ampiko anareo. Dia mitovy amin'izany ihany koa, efa tonga ho voaozina Jesosy raha maty eo ambony hazo fijaliana, efa tonga nandresiny devoly Jesosy raha maty eo ambony hazo fijaliana, fa mba tonga zany ho tena réel ho fiainantsika dia tsika mihitsy mila manapaka le ozina amin'ny anaran'i Jesosy, tsika mihitsy mila mandroaka le fanaratsy amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatra efa ataoko aminareo matetika ity, taka ny aretina io, hoy ny Baiboly, nampitondra faminaniana Andriamanitra hoe rehefa tonga le Mesia, le Kristy, dia izy no hitondra ny aretin'ny olona rehetra. Dia efa nampitondra faminaniana ihany koa Baiboly fa ny dikapoka mahazo an'izany ny Kristy na Mesia zany dia hitondra fanasitranana ho an'ny olona marary. Dia nanamafy an'izany Petera voalohany toko faharoa andimy fefatra amby roapolo hoe efa le dia Jesosy ny aretinareo ary ny diakapoka na melezina Jesosy dia ho fanasitranana ny olona marary. Kanefa inona zany no atao raha misy marary? Dia hoy Jesosy hoe famantarana naraka izay mino ametra tanana marary izy dia mositra marary. Tsy maintsy ametrana tanana le marary, tsy maintsy anaovana vavaka manokana le marary. Dia mitovy amin'izany ihany koa ny ozina, tsy maintsy tapahana, mitovy amin'izany ny amin'ny fanaratsy, tsy maintsy avoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ny dikan'ilay hoe efa nomeko anareo ny fahefana hanitsaka amin'ny maiko sy menarana ary andresin'ny rehetra anana vahavalo. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Angamba ity témoignage entiko aminareo ity no anamarina fa tena mila tapana ny ozina vao mitapaka ary mila roana ny fanaratsy vao miala. Efa namarako tamin'ny maraina izany. Ndre mandeha nisy renim-pianakaviana anankiray a niantso any telefônina. Dia hoy io renim-pianakaviana io, pastera, mivavao ahy ianao, eto am-bavaka ny zanako vavy 12 taona, fa niala maraina tato aminay izy dia tsy tafaverina intsony hatramin'ny androany. 3 andro zay ozy izy, 3 andro no efa lasa ny zana vavy 12 taona ary tsy tafaverina tao an-trano ray aman-dreniny. Dia hoy aho hoe fa nisy problème? Tsisy problème ozy izy, fa ny ataoko matetika amin'ny zanako vavy io dia mananatra azy hoe tandremo fitondran-tena anaka, tsika mpivavaka, tsika mpino, satria efa mpino izy mianaka any amin'ny sampana misy antsika, tsika efa mpino, tsika efa mpivavaka, tandremo ny fitondran-tena, aza misary adala, aza misary gaiky. Matetika ozy izy a mampatsiaro azy an'izany. Zay mba nataoko taminy, fa dia niala maraina teto izy hatramin'izao tsy miverina, dia nivavaka ho azy aho, nivavaka ho azy aho. Fa tsy mbola miverina foana ilay zanany vavy. Dia niantso amin'ny telefôna indray le ramatoa. Efa herinandro nalasana ilay zazavavy a, fa tsy mbola verina. Dia niantso amin'ny telefôna le ramatoa. Dia le ramatoa, pastera, vavao anay fa tena ozina mihitsy a,
no fototra natoka zanako vavy 12 taona nandositra de hoy aho hoe ranabavy a fa hoana nilazanao fa osina no nampandositra azy fa maniny ianao miteny hoe osina nampandositra azy ka tena zany mihitsy pastera marina ahoana nilazanao fa zany marina ho a amin'ny telefônina io de ozy izy ho any amin'ny braona ho any a pastera ho tantarako aminao ny zava-misy de toka atao braoko izy de nresaka teo zay menada de hoy izy pastera tantarako aminao marina matoka amiteny ozina za reny nozy izy tamin'ny 12 taonako de nandositra niala tao tokantrano ray aman-dreniko a de lasa de niverina moa tateorina bevoka tamin'izany rehefa verina de niteraka ny zanako vavy io de fa nomboka kodikody aho hoe zay nataony reniny zany no nataony zanany a de ondray izy na ny mamanay koa nge pastera de tak zany tamin'izy 12 taona de nandositra tsy hita rehefa bevoka be izy vo miverina tao tokantrano ray aman-dreniny de niteraka hoy leramatoa resaka tambotamborao de vao may atena kodikody io tena ozina tokoa marina no misy amindretolondreto de mbola toy ihany ny teny ny bebenay koa nge pastera ka tamin'izy 12 taona nandositra hony ary rehefa bevoka be avy any izy vo miverina niteraka ny mamanay de mbola toy ihany ny teny araka ny tantara nge pastera fa bebenay ihany ko de nandositra tak'izany tamin'ny 12 taonany de niteraka ny bebenay izy bevoka be izy vo niverina de niteraka ny bebenay azonao ve zany tantara zany zay natoka ny ramatio ny teny hoe ozina ary zao zava-misy tsy zay rehetra bevoka ka malala mody de velinaina somatsara de teraka fa zay tsy malala mody de maty any ambadibadika any izy de zay pastera no tena olana paterota-bavaka so de tsy malala mody de zanako ka fatsisa no hitako mafiampotsa pastera maty any zanako vavy pino io zanany vavy io a na hoe sanatria ka bevoka izy vo malala mody de hoy aho madame ranabavy ozina zany oa ka manina moa tsy nitapahanao hatramin'izay le ozina manina hoa tsy nyroanao le divola hatramin'izay le kanefa ianao pino efa ela be tato de hoy izy za pastera ia tsy malala hoe mbola manakera aminay ny ozina satria ny ray aman-dreniko ny ray aman-dreny beko ny ray aman-dreny bebe mibebeko tsy pino zareo olona zao tontolo zao zareo de hoy aho hoe mandaitra le ozina mandaitra ny mission devoly fa za efa pino zanako vavy 12 taona io efa pino tsy mandaitra amin'ny antsony ny ozina hoy izy tsy manakera amin'ny antsony devoly hoy ny eritreritrao fa zao sy nandaitra zao sy manakera aminao tena tsy naposiko pastera vavao a pastera taponiosa pastera vavao a pastera roy devoly pastera vojeo a pastera zay nataony tao braoko tao de vavaka ho azy a tapaky ny ozina satria za sura fa tena ozina le izy ndroako devoly taorina zay dia zao ny teniko ody zany zanako vavy satria tapaka le ozina ka ozina natokazy nandositra na de efa pino aza izy de tapaky inozy fa ody izy inona tokoa ianao ny arivan'iny indro ny zanavavy fa no tao an-tranony dao hiteka mafan'andriamanitra isika no tao an-tranony tsy bevoka zay le izy no tao an-trano tsy bevoka tahaka ny reniny de zao zareo mbola pino ary le tovavy mbola pino joro tsara ho an'andriamanitra tsy araka le eritreretina hoe zaza naditra fa mbola pino tsara de nio amin'ny alalan'izany tantara zany fa tsy mampivavaka mivavaka ny ozina sy ny devoly tsy mampinopino fa raha tsy mbola nitapahanao izy
tamin'ny anao nanolotenao an Jesosy dia mbola ao zany izy. Raha tsy mbola androanao izy tamin'ny anao nanolotenao an Jesosy dia mbola ao zany izy. Zay le izy. Tantara zavatra anankiray aminareo ihany koa. Nisy mpino tamin'ny sapana misy antsika ihany koa nanantona. Nitomany be izy tamin'izy nanantona. Dina hoa mampitomany anao raha nabavy. Dia hoy izy zarak'izay mivady. Zay vady rehefa tena mpifankaty be mihitsy. Tsy naposiko pastera ny nanam-panevitra hoe hisaraka aminao ah. Fa ina ho any antony dia nitantarainy teo le antony. Tena hitako hoe misaona devoly. Pino izy mivady a. Pino izy mivady. Fa hitako hoe tena misaona devoly, misaona osina le izy. Satria mamany efa nisaraka tamin'ny dadany. Ny rahavavany mamany efa nisarabady daholo. Ny tany aloha tany efa nisarabady avokoa. Dia ankehitriny misy roa vavy zareo mipino. Samy manambady-pino. Dia zao manao mission amin'ity anankiray ity izy mampisarabady. Dia hoy tamin'le ranabavy, o ranabavy a, fa gaho tsy fantatra fa misy sosina mandrava tokantrano aminareo. Efa fantatro pastera le izy, fa tsy naposiko hoe amelanay mivady, satria zay mivady efa pino. Fa reo ray aman-drenay taloha tsy pino, reo ray vaviny ray aman-drenay misarabady tsy pino. Zay mivady samy pino, ary tsy vita hoe samy pino, fa tena fankaty be. Tsy mbola nanana problema zany zahay teo fanambadiana, fa tena fankaty be mihitsy. Dia hoy aho hoe ekena fankaty be anareo, ekena fa pino anareo, fa no le osina tsy mbola nitapahanao, no le fanaraha tsy mbola androanao, dia zao izy mamita mission. Ahoana hoy ianao fomba nataon'le osina amielezana tokantrano mba hisaraka? Misy mpiray-tandrasana aminy tovolahy zay fandray be tamin'izy mivady. Dia tovolahy io lasa misakafo atoandro ao amin'ny zareo. Tena ndraisin'izy mivady toy ny hoe mpiray-tam-po mihitsy tovolahy io. Sakafo atoandro ao amin'ny zareo. Dia rehefa tonga vakansa lasa namonjy tanindrazana ilay tovolahy. Dia inona hoy ianao no tena zava-doza nentin'ny devoly namelezana? Nanolotra taratasy tompoko ilay tovolahy ho andrahaniny, ho any madama kely io zany a. Hoy izy, tena tsapako fa tena tia be mihitsy ianao, ary za koa tena malahelo be anao amin'izao fotoana izao, aty ananiny aty. Novakiko ilay taratasy, novakiko. Dia io taratasy io a nalefa poste, dia voarain'ilay rahalahy, voarain'ilay rangahy vadiny. Taitra ilay rangahy, ino ty ataon'ny vadiko sy ny lehilahy tovolahy ino? Tesitra faratapol'ilay lehilahy, vehivavy mpiatsara velatsy, bendraikitra. Hay tena manafikeloka, nanananananana, vava zao. Tonga dia nialany ilay ramatoa. Nialany. Nanazava ilay ramatoa hoe tsy misy an'izany fa masonao. Madio aho. Dia profo aza be vava eo. Raha ianao no naheno tantara, dia hoe ianao normal misaraka zareo, tsy maintsy misaraka. Zay natonga ilay vehivavy tonga tao am'broko nitomany dia nanariko, sady tsy vita hoe nanariko fa meko tsiny mihitsy izy tamin'izany. Orana bavy aloha mpiandraikitra. Tenin'Andriamanitra be dia be efa eny sofinao. Maninona ianao no tsy nanapaka ozona, tsy nandroaka divola hatramin'izay? Dia hoy izy hoe tsy naposiko izy izy, araka le teniko teo hoe anakera amin'ny alizy, satria zay mivady efa pino samy pino sady fankaty be. Fa rehetra havanay rehetra olona tsy pino. Ka hoy aho hoe tsy mampivavaka mpivavaka, tsy mampinopino ny ozana ny devoly, fa raha mbola ao izy a tsy maintsy mamita mission. Tsy maintsy mamita mission. Dia mivavaka ho azy aho, tapako ny ozana, droako ny devoly. Tsaroko andro talata ilay andro,
tonga tamin'ny roratany hoany dia vita iny dia nitsofoka rano izy dia lasa izy nandeha sady mbola mitomany izy amin'io tazaniko mbola mitomany ny herivany tompoko nody ilay rangahy nody ilay rangahy nody ilay lehilahy dia niantso a telefônina ilay vehivavy tantara ny fotian'ilay vadiny tonga ny Alahady sedra torotetany amin'ilay sampana dia niambona teo mbaravarana izy paster nody mivadiko fa merana izay vady ary amin'izao fotoana izao tena verina fitiavana voalohany izahay halleloia halleloia amen lavalava moa le tantara fa ny fotoana mandeha fa raha fantako fa liana be nareo raha ohatra ka toizako ny tantara fa dia raina ny tompo aloha ry havanao olay amin'ny masonareo hoy Andriamanitra tamin'ny sesy raha velanareo hitoetra aminareo ireo mponina amin'ny tany ho tsilo amin'ny tezanareo hoy Andriamanitra tamin'ny sesy raha mbola velanareo hitoetra hiara-onina aminareo ireo mponina ireo andrafy anareo ireo mponinareo raha ohatra ka velanareo hiara-onina aminareo ao amin'ny tany-kanana io tsy maintsy roanareo izy dia mitovy amin'izany ihany koa tsy afinaritra anao mifiana manompan'Andriamanitra fa misy indrikely foana misy indrikely foana raha mbola velanao hoe niosina sy ny fanaratsy ka androany tapoan'ny hevitrao esory daholo ny sakana ny fahotana sy fitondratena ratsy ny fankalana sy ny fomaloto esory zany ny ozina tapao ny fanaratsy sy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy ahoana Paoly Efesana 4:7 andiny 7 aza manome fitoerana ho an'ny devoly aza manome fitoerana ho an'ny devoly raiso ny décision-nao manomboka androany fa Andriamanitra efa hitondranao ho amin'ny fahasoavany lehibe amin'ny tetoany ity andeo hivavaka tsika rehetra andeo hivavaka tsika rehetra dia arak'izay afatra ny nampitondran'Andriamanitra izay mihitsy moaka ho fiainantsika rehetra andeo hivavaka tsika tompo samy mivavaka izy aza mangatakandro miala faingana dia faingana amin'ny fahotana sy fitondratena ratsy ary esory ao anatinao fankalana sy ny fo maloto sakana voalohany zay tapoany ozina amin'ny anaran'i Jesosy inona le ozina misy aminareo tapoany ozina ary devoly asa mandeha ihany izy asa mandeha ihany izy tenena izy mandeha tenena izy mandeha tenena izy mandeha aza vela hipetraka aminantsony ny ozina sy ny fanaratsy toery izy toery 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 natao andresy ianao taona 2024 any amin'ny fahasoavana lehibe amintsika Andriamanitra anamarina ny tsodrano zay efa netana taminareo izy dia angatantsika mangina Andriamanitra lehibe ny famindraponao amin'ny ty fiangonana ity sitrakao ny tondrako azay afatra izay satria efa nanomana zao fiangonana izao ho amin'ny fiainana miavaka ianao izy ho tahinao ho ambininao ireo zava-tsy ny lanitra
reo teny-fikasanao tianao ho tanterana amin'ity fiangonana ity. Izy tianao hanamarinana ny tsodrany lehibe zay efa nambara ny mpanomponao, zay efa navotsy ny mpanomponao. Tianao hamarinina eo amin'ny fiainany zany tsodrany zany. Misaotra ray malala. Ankalazaina mandrakizay ny anaranao. Halleloia. Amen. Taontsika tiaka mafy. Taontsika tiaka mafy. Taontsika tiaka mafy. Raha mbola misy mafy noho zany dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy zany ve? Tsy andalo fotsiny tahaka ny 2023 na 2022 na 2021 sy ny taona maro lasa tany aloha tany ty taona ity. Fa amin'izao taona izao no ahitanao any Andriamanitra manao asa lehibe sy asa magaga. Ho tanteraka izay manao amenina mafy be. Aranorakoraka mafy be. Halleluia! Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Andeontsika hivavaka amarina fotoana rehefa avy eo ho apetraka amintsika ny filazana izay tokony ho ambara amintsika hivavakantsika. Ranay eo misaotra ny amin'ny fotoam-pivavahana izay nitondranao anay tamin'ity androandroany ety. Misaotra sy makasitraka anao zahay fa tena tia anay tokoa ianao ary vonina ndray tanana ny fiainanay ka isavitra lehibe hitranga fahasoavam-be amin'ity taona 2024 ity. Misaotra ray. Halleluia. Amen. Tiaka mafy antoby isika.